miarabatsika namana mpanaraka ny seraseratsika eto amin'ny Facebook ny tena koa ary ifampiresadresaka atsika androany hitondra fanazavana makasika ny fivoarany toedrara sarotra ny aneketsika be fahatany ireo tsahoa ireo lainga zay zana fafy ka manankery am'izao fotoana zay fampiresantsika angambany tiako alohan'ny fampiresantsika mampatsiahy eo fa feno roa taona am'izao no nidirana tao amponja no niresaka famoronana dossier makasika ny tenanay sy ny mpiaradia aminay zany zavatra izany tsy crime na vonolona na halatra fa fanoerana ny resaka eto tsisy nafantatra tao Mahajanga nisy gymnase zay andravana de rehefa aveo nisy ny fanakanan-dalana fanapahana lalana mihitsy na déclassement zay tsy ara-dalàna ny joroanay hatramin'ny farany zay ka nahatonga anay nigadra mazava ho azy ny tiako ambara tsy hoe ato anatin'ny firaisankina na efa solombavam-bahoaka ny tena koa zay vo manohitra ny ty fitondrana ity efa nanohitra no ny fony mbola olotsotra ny tenako tam'izay ary mbola manohitra hatramin'izao ny mahalava resaka eto amin'ny firenena dia ny resaka candidature ny ben'ny tanàna ao atapon-tanàna ny Mahajanga voalohany député lany tao amin'ny firaisankina ny tenako ary tompon'andraikitra voalohany ny prositeny anatin'ny faritany Mahajanga mahafantatra ny point fortnay zahay mahafantatra ihany koa ny point faible nay ny antoko rehetrarehetra ohatran'izay ny mahalava resaka eto dia zao hoe nanoana député nanoana ben'ny tanàna candidat ben'ny tanàna milatsaka ho ben'ny tanàna ao atapon-tanàna ny Mahajanga voalohany ny prositeny izay ben'ny tanàna izay volomboasary niala tsy ho volomboasary fa niditra prositeny raha tsorona dia zao TGV niala io ben'ny tanàna izay alatsaky ny prositeny ao atapon-tanàna ny Mahajanga voalohany ny fanontaniana mipetraka eto dia zao mora ve tsy azo ataon'olona anankiray rehefa misy ny tsy fitovian-kevitra miala ao anatin'ny antoko anankiray ka mifindra any amin'ny antoko hafa maberesaka izy ity satria ohatrany hoe sambany nisy tamin'ny tantarany mpanao politika malagasy no mifindra antoko be de be ny mpanao politika amintsika eto izay efa angambany tsy voatetiny daholo ny antoko politika misy eto Madagasikara nefa tsy arenezantsika feo kritika izany betsaka ny mpanao an'izany ary tsy voazahay zao angambany nandray olon-kafa ny findran-toko na ny team mandray koa na ny SVM mandray olona ny findran-toko na ny TGV na ny Irmara koa mandray koa ny olon-kafa avy amin'ny antoko hafa mifindra any aminy zany hoe pratika efa misy eto Madagasikara izany fifindrana antoko izany betsaka ny feo hely ny miara-manonja Fidèle Razarapiera zay milaza fa hoe afakandro manoana candidat orange ahoana moa nilazana ho azy candidat orange izy azavao tsara rehefa miresaka aza mandainga orange niala izy nraisiko ary nisy fepetra matoa voaray izy ary tsy vonandroany no niara-niasa zahay fa efa ela na ianao miresaka ne Fidèle tsy nahalala fa niara-dia tamin'ny Andra Joel anao ary TGV anao nefa de nifindra ho lasa team am'izao fotoana zay fampiresantsika nefa tsy misy olona manana soupçon natsidiko teo fa hoe olona avy nigadra zay nigadrain'ity fitondrana ity amin'ny resaka fanoerana nefa nanakana ny teny ny tsikera ny resaka gymnase io ihany de fa nampigadranay
dia tsy mba mampametra-panontaniana antsika eto maraina tandro hariva député fidèle manompa an'izao fitondrana izao, manompa ny Andry Rajoelina, manompa ny premier ministre, manompa an'izay teo mipaina ao anatin'ny fitondrana tia, nefa na ny enquête tsy mahazo azy. Dia ilaza anao fa ianao ny tompon'ny fanoherany eto Madagasikara. Tsy nandalo enquête ary tsy nigadra, nefa zahay mitsikera fotsiny hoe tsy tokony sakanana ty lalana ty, ity gymnase ty tsy tokony potena fa tokony afindranareo toeran-kafa, dia fa nampigadra anay zany. Ary nanohitra zay hatrizay ka hatramin'izao fa tsy hoe ao amin'ny firaisan-kina vo nanohitra. Zay zany no anazavako azy amin'ny voalohany. Faharoa, moa ve ny firaisan-kina tsy afaka misokatra amin'ny rehetra? Mila valy izy zay. Moa ve misy lalàna manakana ny olona avy amin'ny antoko hafa niala amin'ny antoko misy azy hiditra ao anatin'ny vovonana? Misy lalàna ve mametraka an'izay? Rehefa enonareo zay afaka valianareo ihany koa. Makasika ny fandatsahanay olona niala avy any amin'ny TGV nalatsakinay ho kandidanay eo an-tampon-tanàna Mahajanga. Zany hoe efa niditra prositeny zany io olona io. Moa ve candidat firaisan-kina ve no milatsaka ao Antananarivo? Candidat firaisan-kina ve no milatsaka ao Antananarivo? Tsy avaliny. Candidat team no milatsaka ao Antananarivo nefa misy firaisan-kina ao, misy prositena ao, misy SVM ao, tsara taafina sy ny APM. Nefa dia team no milatsaka ao fa tsy solana io. Ary maneky an'izany rehetrarehetra. Inona ny antony? Matanjaka ny team ao Antananarivo karaha nanao an'izay zany bon, raisonnable zay, tsy solana. Fa raha any Mahajanga mandatsaka prositeny dia problème zay. Problème zay, nefa zavatra mitovy io. Matanjaka ny team ao Antananarivo, matanjaka ny prositeny ao Mahajanga. Fa maninona ny ekena ny Antananarivo, tsy ekena any Mahajanga. Zay zany zavatra mila haitsika mpiserasera indrindra fa ianareo vahoaka ny Antananarivo zay mpanaraka ahy. Any amin'ny faritra tsy solana, zay mahafantatra ny safidy ataonay. Ary ny choix zay natao koa tsy azahoako tsiny ao Mahajanga fa azahoako tsiny ao Antananarivo. Zay zany zavatra mila fantatra ny facebookera sy ireo zay mandefa tsikera. Tsy monina ao Mahajanga nareo. Bon, farany angambany Zokberivo manaja anao ary niantso ana indray, indroa, intelo, inefatra anao angambany talohany nanapahanao hevitra ilatsaka any Mahajanga. Ary niresaka tsika farany an telefônina dia nilazanao rehefa tsy toananao zandry be tsy latsaka any Mahajanga. Efa nisy ny discussion zay nataotsika, nangataka lalana amiko anao ho toanako, nangataka lalana amiko anao andesy lahatra ahy, andesy lahatra ny siteny isigneny le mandanao. Olon-dehibe anao dia aza manao adiny kanosa ohatran'io fa tsy tsara. Mampalahelo ny zavatra atao satria atakena isanandro ny tenanay, atakenareo isanandro présidenciteny nefa efa fantatra mazava zao fa tsy manana mandat anao ary tsy tokony insiste intsony ho candidat firaisan-kina ao Mahajanga. Izy ary nanomboka n'ity korontana ty prositeny ve sa ny SVM samby ao anatin'ny firaisan-kina tsika? Fa ianao no nanomboka n'ity korontana ty voalohany. Ahoana moa olona anankiray tsy manana mandat milaza fa candidat officiel ny firaisan-kina ao Mahajanga? Zay zavatra zay zany tokony mba ekenao ary eken'olona zay milaza fa manana ny rariny ianao fa tsy manara-dalàna ianao. Ary na manohitra aho, zay nolazaiko tao, za tsy solelaka amin'izaniza ary zaho tsy mahafakiraro n'izaniza fa izaho dia mijoro amin'ny marina hatrany sy amin'ny fanaran-dalàna. Ny lalàna mamehan'ny firaisan-kina mazava, zaho tsy mivioly an'izay, ajaiko ary araiko ihany koa. Fa ny tsiny zay mipetraka aminao aza ilikinao aty amin'ny hafa.
rehefa nanontany ahy ianao nazava ny teniko hoe tsy afaka ny anoana anao aho no ny antony anao tsy mipetraka aty. Sarotra be ny andafo anao ao Mahajanga. Marina fa zanaky Mahajanga anao fa efa ela no tsy mipetraka ao ary tsy mifanososy amin'ny vahoaka satria élection de proximité ity. Fa mila olona fantatra ny vahoaka, mifandray amin'ny vahoaka ary monina ao. Amintsika miresaka zao zany amin'ny hôtely misy anao. Fa tsy manana logement ao anao. Tsy mipetraka ao Mahajanga anao. Sarotra be ny varotra anao. Efa nifampiresaka atsika. Nefa hodinareo fanina zay. Hodinareo tsita izay. De miakatra amin'ny télé nareo. Miakatra amin'ny hainao manjery maro isan-karazany ianareo. Mandefa tsaho ianareo. Mahagaga zay zavatra izay hoe vanina tadiavina le izy. Ka eto zany tiako mba ho fantatra ny rehetra zany fa nisy fifampiresahana sy rivotra kotovao fa tsy tonga amin'ny fifanarahana zay zavatra izay. Efa nisy fifampiresahana anatiny tao. Fa terena fotsiny io. Fa zahay zany tsy mamaly amin'izay endriky ny fomba fanaovandro azy zay satria raha tena tanjona hoe hampandresy ny mpanohitra no tanjona ny rehetrarehetra de ny choix zay natao koa moramora kokoa ny atafita azy. Matoa zao ny safidy anio fantako fa izay no hitondra fandresena ao Mahajanga. Ho an'ny fanoherana izay. Na prositeny zay ho an'ny fanoherana izay. Raha team mandresy ao Antananarivo ho an'ny fanoherana izay. Raha mandresy ny collectif any Tamatavy ny firaisankina manohitra ny manohana ny collectif Roland Ratsiraka mbola fanoherana izay. Tsy tokony ho asarotona ty zavatra ity hoe sy teny mpamadika. Afakandro mpamadika. Mila miala ao anatin'ny firaisankina. Mivoa ao amin'ny firaisankina. Izy tiany na de tsy ao amin'ny firaisankina anao afaka manohitra. Tsy voatery ao anatin'ny firaisankina. Supposons ary be de be ny olona nilatsaka tao anatin'ny firaisankina ne manerana Madagasikara. Fa zay lany eo io no crédible. Zay ny firaisankina. Ekena zany. Fa ianao na firaisankina na toana amin'ny firaisankina anao rehefa tsy ho fidin'olona anao tsy fidin'olona ihany. Ary manana fomadio matotsy nanaiky ny rivotra kotovao tamin'ny voalohany. Azoko atao ane nanaiky hoe mitongava anao ray aman-dreny fa hotoanako anao. Nefa zao bakao tsy manoana anao fa manoana candidat zay tiako. Lasa mangala baraka anao zao ary mamitaka ny tenako koa. Za tsy traître ary za tsy mpandainga. Ny hitako mety io no ataoko. Ny safidy zay nataoko hoe olona zay niova fo TGV niala no apetraky amin'ny prositeny assumeko hatramin'ny farany io. Assumeko de ho hitatsika ny vokany. Fa ny tena marina zany rehefa tsy manana mandat anao tsy tokony hiteny amin'ny alalan'ny firaisankina. Mahakasika ny hoe toanan'ny firaisankina ao Mahajanga izy. Zahay koa nge be de be koa ny firaisankina amiko be de be ny team miaraka amiko be de be ny SVM miaraka amiko. Fa hoana moa ilazanao fa ny firaisankina no manoana anareo. Fa zahay tsy toanan'ny firaisankina misy io. Ary mbola mifanatin'ny fanoherana zahay. Ary atsaharo ny filazana fa hoe mpamadika zahay. Resaka C11. Analyse tsotsotra ty avy amiko tia dia tiako fantatra anareo de zao. Na ny C10 na ny présidentiteny de samby diso tetika daholo ny rehetrarehetra ary samby sy naomby ny tolona zay natao. Amena tsy ny présidentiteny fa hoe nilatsaka tamin'ny élection présidentielle tokony nijanona naraka amin'ny C11 izy be de be afafoiziko. Tsy tafita izy ametsika tsiny. Fa tsy nivadika izy fa nilatsaka izy. De zao koa ary question apetraka fotsiny ho antsika mpanaraka mba tokony isaina atsika. Raha nilatsaka ary présidentiteny nandeha izy une semaine taorinany propagande. Fa maninona ny C10 tsy nandeha nanoana ny siteny koa. Inona tsy nampitambatra ny C10 efa fantatra fa lasa izy manana moyen izy nampiany le C10 vita ny resaka sy lany Andry Rajoelina. Ny tanjona ho itsika hanalany Andry Rajoelina. Inona ary manakana ny C10 tsy nanoana ny présidentiteny. Question mila valiana zay ho tsakotsakoiny rehetra. Misy resaka maro koa mandeha ankoatran'izay ho an'ireo namana mpanohitra zay monina ivelan'ny Madagasikara. Tena marimarina kokoa alefako ty afatra ty amin'ny Fanerinaivo, Ersoa sy Fleury. Milaza nareo
fa tokony miala ao anatin'ny firaisankina afakandro. Tokony miala ao anatin'ny firaisankina présidensiteny sy ny prositeny. Mora ampitenenana milaza an'izany satria lavitra ny Madagasikara nareo. Fa tsy hainareo fanoherana aty Madagasikara. Tsy mahalala ny zavatra tena misy aty Madagasikara ianareo ka tsy tokony iteniteny foana. Matoa nareo ny tsokan'ny Madagasikara. Misy zavatra ratsy vitanareo taty. Ary kanosa nareo. Matahotra nareo. Dia aza manome tsiny anay. Manana raha amin'ny fanjakana nareo. Manana olana ara-panjakana nareo, ara-pitsarana nareo tena marimarina kokoa. Zay no nampilefa nareo nandeha ivelan'ny Madagasikara dia manohitra an'izao fitondrana izao. Fa zahay par contre namoronana dossier ka nogadraina ary nigadra ary mbola manohitra rehefa avy eo. Fa nareo nilefa. Izy ary ny kanosa. Izy ary ny toeram-panohitra. Nareo zay nilefa andafy agny sa zahay Madagasikara eto. Efa nogadraina ary mbola manohitra ihany. Ka resaky nareo moramora ihany hoe miala nareo mivoata ao anatin'ny firaisankina nareo. Ity fanoherana ity tsy tanirazana. Fa rehefa mahalala anao tsy mahomby ny fitondrana tsy maintsy manohitra anao. Lazainareo fa hoe ambadiky ny teo Mamy Ravatomanga. Raha mahita preuve anankiray nareo afaka miteny hoe afakandro dia manana fifandraisana amin'ny Orange noho ny fametrahana ny ben'ny tanàna eo. Tsisy zany. Afakandro miaraka amin'ny Orange, toanan'ny Orange, ohatran'ny mouvement Gaskara ao izy nareo. Avoinareo ary ny preuve. Tsisy manana preuve nareo fa teteny foana, teteny foana ary mety manana tanjona hafa koa nareo amin'ny fivakisan'io firaisankina io. Satria hitanareo misy ny firaisankina ary efa mivoaka misongadina izy amin'izao dia ianareo manana tanjona hafa ankoatran'izay. Fa tsy fitenenanareo hoe misy ambadiky ny Orange io Orange ihany ny ambadiky ao io prositeny io égal Orange io. Mbola tsy nahita signy ianareo ary efa nilazaiko aminareo efa nilaza zao tamin'ny Tondasa tamin'ny 29 mai 2023 fa zao ne olona avy nigadrain'ity fitondrana ity dia mba logika ve fahitanareo ny personnalitéko dia ho vidina bojo maimaim-pona ivadika Orange. Offre nazoko tamin'ny Orange betsaka. Vola toko tsy foroany. Fampanantenana maro isan-karazany. Fa mbola tsy nivadika afakandro. Zay ambarako anareo zay. Raha tsy fantatra anareo. Na hainareo fa nareo manao sary adala. Tsy mbola nandeha amin'ny Orange. BDB ny offre. BDB ny fampanantenana fa mitazona ny teny nomeko. Fa raha tsy fankazahoantsika ty ben'ny tanàna ty. Izy io efa mahazo milatsaka le candidat SVM zahay amin'ny prositeny dia ho hitantsika ny vokany. Fa tokony hametraka ny fifanajana ihany isika na dia ao anatin'ny fanoherana. Samy manohitra atsika fa aoka hifanaja. Rehefa toerana kosa mampatanjaka ny toerana ny antoko anankiray tokony respektena zay. Ary tokony hipetraka amin'izay zany ny safidy. Ity olana volena ty. Tsy prositeny mihitsy no olana amin'ity olana ty. Fa ny SVM. Dia zahay ve no ataonareo hoe manana fika zahay, manatetika zahay handrava amin'ny firaisankina. Fa maninona tsy apetraka amin'ny SVM. SVM ne no rangory fototra an'izao korontana zao e. Ianao ve tsy manana mandat manao déclaration fa hoe candidat ny firaisankina. Fa maninona raha nangina. Afaka nanampiasa an'izay terme zay koa ne zahay. Hoe zahay ny candidat ny firaisankina fa tsy nataonay no ny fanajanay ny discipline, no ny fanajanay ny article misy ao anatiny firaisankina. Zay ny source ny problème io. Efa nisy ny fampiresana zay interne fa tsy nanaiky ny filatsahany Rivotra Kotovao satria araka izay zavatra efa nilazaiko teo zay. Ka noho izany tokony avela io zavatra io. Mifaninana zay. Izy miteny hoe miaraka amin'ny firaisankina ao Amajanga toanandreo izy. Ok? D'accord, tsisy problème. Ary zahay ilatsaka amin'ny prositeny dia eo mahita azy tsika dia anjara mivoaka amin'ny Mahajanga mitsara azy. Fa tsara ho fantatra zany mivoaka amin'ny Mahajanga noho ny fidy ahy matoky ahy izy ireo ary mbola tsy namadika mivoaka amin'ny Mahajanga hatreto. Mbola 3 volana no niasako. Dikan'izay mazava ho azy mbola tsisy zavatra miova eto.
fa mbola mifantoka tanteraka ao amin'ny fampandrosoana amin'ny mahajanga ary ny safidy zay atao koa mifanaraka amin'ny fampandrosoana amin'ny mahajanga. Avy aloha ny fanoherana zany be ny tanàna zany exécutif tsy afaka manohitra zany fa ny solombavam-bahoaka no manohitra. Zahay aty amin'ny Foibe sady afaka manao politique régionale et nationale fa ny be ny tanàna de mipetraka amin'ny toerana nahalany azy ao. Ka ny filazanareo atsaharonareo fa lainga daholo na fafinareo. Raha zao zany na mofopofina io prositeny io na mofopofina orange efa niala tao zao hitanareo zao. Ary ny arahako amin'ny présidentité de resaka décentralisation. Mahafantatra an'izany ianareo fa pour décentralisation zahay raha hitarina lavidavitra mila autonomie ny faritany rehetrarehetra eto a Madagasikara. Raha tsy misy ny autonomie tsy sy androny androso ty firenena ity. Zay zavatra izay no iarahako amin'ny prositeny lehibe ny antoko présidentité secrétaire général ny antoko PSD fa izy de ny antoko misy azy miaraka amin'ny prositeny pro décentralisation ao kazava zay. Raha présidentité io raha pitso mandia mifavoriser centralisme zao miala tsy manoa anazy ao kazava zay. Décentralisation fantako zay io no anavitra ny firenena ity ho an'ny malagasy zay. Zao zavatra izao mifanohitra amin'ny décentralisation, mifanohitra amin'ny fahazahoana autonomie. Zay autonomie zay zany no tadiavitsika. Fa zaho tsy maneka parachutage mazava zay. Na inona zavatra lazainareo na inona zavatra lainga aparitakinareo zany parachutage zay raha mbola manao politika ao Mahajanga ao ka toteny ekeny maro mbola betsaka ny olona manaraka ahy tsy androny miexiste zany ao Mahajanga. Milaza anao fidèle fa hoe betsaka ny fitorina natao tsy nahazo rariny tamty fitondrana ity. Fa rehefa zahay nitaky ny opposition zay napetraky nay amin'ny fampiasana anarany firaisankina lazainao fa hoe fanjakana zany manoana anay. Zaho afaka ny Christian de nitoriny candidat Irmara anakroa be zao tao a Mahajanga tamin'ny ACC. Tamin'ny CENI, tamin'ny ACC. 1000 milligramme député ny Faratsiwa de nitoriny candidat Irmara teny amin'ny tamin'ny CENI tamin'ny ACC ihany koa. Nahazo rariny zay sa tsy nahazo rariny? Nahazo rariny zahay nefa voatory ary nipitory anay olona matanjaka. Nitory any Ramilson dia lala tina rakotondra zafy fa haitsika ny toerana amin'ny fitondrana ity. Zany zanaka antrano zany. Nitory any afaka ny Christian secrétaire national ny TGV faritany Mahajanga si député candidat Nicolas Stéphane zay mbola président UPAR amin'ny faritany Mahajanga. Olona roa goavana sady resinay reo ta Mahajanga nitory anay. Nahazo rariny zahay de manino lazainao fa hoe io fitorina zay nataonay io tsy fitorina fa opposition zay nataonay nahazo rariny zahay de lazainao fa hoe fanjakana ao ambadikinay. Zay aza manao toe-tsaina maramaira rehefa hilaza zavatra atsika aoka atsika mba ho marina atsika rehefa manao analyse ihany koa. Rehefa itenitsika mila zany marina fa de aza tia mandainga na mody tsy miteny zany ohatrany ataony ASVM marimarina koa rivrakoto vao mody tsy miteny izy nefa mamely baka ambadika ao mamoaka gazety mamoaka vaovao nefa miteny zavatra diso ary zavatra tsy marina mihitsy ny lazainareo. Fa zahay mangina fa zahay nefa mahafantatra ny zavatra tena misy marina ary tena marina amin'ity zavatra ity. Ka aoka angambany ny fampiatsina raha ilay ny firaisankina ny fivoriana mifampiresaka vonina hiatrika an'izany zahay fa tsy manana olana amin'izany. Fa tsy lazainareo fa hoe mpamadika nivadika miaraka amin'ny orange zany zavatra izany tsy marina diso zany. Ary nareo koa mba mijereva koa fa manerana Madagasikara nge tsy solana raha tsy ao Mahajanga fa tsy hoe rehefa amin'ny afaka ny Christian izy ity zany vitavita ho azy fa alefa zay atao non zaho tsy maneky an'izay. Zaho tsy maneky an'izay. Zay ny fomba fisaina koa, zay ny fomba fijery koa, tsy manaiky parachutage ao fa manana ny fanomanana. Assumeko io candidat zay lazainareo orange tsy orange intsony io. Ohatra ny Fidèle Razarapera io
TGV nivadika team, ny anankiray TGV nivadika prositeny, ray ihany reo. Zany rivotra Kotovao zany, Aremange zany. Amizao izy SVM. Inona ny olana? Rehefa miala tao matsapa anao fa tsy mahomby araba tsara. Zany no ilaitsika. Ny olona mahafantatra tsy mety mijoro izy. Rehefa mahafantatra tsy mandeha ny TGV miaraka amin'ny prositeny izy zany no maharesy lahatra azy tonga soa anao. Raisinay anao fa manamafy ny firaisan-kina ny fidiranao. Zany hoe tsy mitovy ianao misy olona manampy anao sy ny olona tsy manampy anao. Misy olona fidirany ao mampemitra olona, misy olona fidirany ao mahatsara zavatra. Tamizao nilatsaka solombavam-bahoaka ane. Tamizao nilatsaka solombavam-bahoaka ane ka candidat ny firaisan-kina. Be dia be ny olona niala tao vakefatra ny team. Zaho nilatsaka député vakefatra ny team. Nanohana ny député Nicolas Stéphane, nanohana ny Nina coordonné SVM Mamperinasa, nanohana ny niala tamin'ny firaisan-kina, nanohana ny candidat Irmara. Aoka zay so dediminareo zay ao manana tahiry am'zany zahay. Ny sasany nanohana leader Fanilo, ary ny vitsy anankiroa fotsiny telo azafady no nanohana ny afakandro. Team telo tavela amin'ny afakandro. Conseiller communal Amperinasa, Spayer, Madame Aina, ary Ray Aman-dreny Ravokatra zay vatatenany any tavela tao. Sasany paritaka. Atao hoana fa zay no zavatra misy. Ka zay no ilazako etoa ny olona rehetrarehetra afaka misafidy izy. Afaka mandeha izy amin'ny zay tiany hotoanana. Fa rehefa mahafantatra fotsiny ianao ilaina ny fanoherana arabaina tonga soa. Raha mbola zao ihany no Mahajanga mandray ny rehetrarehetra. Ireo TGV diso fanantenana rehetrarehetra tongava amin'ny afakandro ao fa raisiny. Tonga soa nareo. Zay no zavatra tadiavintsika zany amin'ity firenena ty hoe fahatsapana fa tsy mandeha izao fitondrana izao, fa tsy mahatsara izao fitondrana izao, tsy mahomby izao fitondrana izao ka andia iaraka amin'ny iaradia amin'ny firaisan-kina tongava nareo. Iaradia amin'ny prositeny tongava nareo. Zay no ilainay zay ampatanjaka anay. Be dia be ny olona nandeha. Be dia be ny olona nandeha nifindra tamin'ny TGV tamin'ity. Zahay mba nahakako zay nandeha amin'ny Irmara nandeha amin'ny Irmara, zay niala amin'ny Irmara nandeha aminay raisinay. Ohatran'izay fandehany fa aoka atsika samy fantoka amin'ity fifidianana be ny tanàna ity, samy manoana ny azy. Ny SVM moa nilatsaka raha batsara ifaninana atsika fa atsika tsy miady. Raha lany nareo arahaba tsara, raha lany zahay arabaonareo koa. Fa rehefa avy eo mitambatra ihany tsika amin'ny fanoherana, fanoherana ny fitondrana ty itovizana zay. Ka izay angamba no amaliako andro namatsika reo hoe farany zao, farany député fidèle zany mila anao défi amin'ny afakandro. Tongava anao ao Mahajanga, aza mankataka amin'ny rivotra Kotovao anao. Zaho mihitsy no amantano an'le resakinao. Hoe tongava zaho mi-invité anao tonga Mahajanga anao miaraka amin'ny rivotra Kotovao. Avelao aferany Ambatondrazaka fa milamina ho izy anao. Raha ny fahalalako azy faharoa anao tao saika tsy lany. Mamperitreritra zay zoky be fidèle dia mba moramora ihany ianao amin'ny resaka ataonao lavabe io fa manana ny avaly anao ny aty. Ary mifakafantatra koa tsika io. Fa zay ny zavatra teneniko aminao tongava ao Mahajanga anao ary meraha amin'ny SVM zay lazainao. Fa afakano Kristian miaraka amin'ny prositeny sy miaraka amin'ireo olona rehetrarehetra sy ny association zay miaraka aminay koa. Dia mifankahita ao tsika. Mahatsara zavatra zay. Raha mbola misy namanao hanampy anao vao maika tsara. Fa zaho manaja ny olona any amin'ny fefy zay misy azy nizaniza io arakaraky ny force misy. Zay ny fanaovana politika eto Madagasikara. Ilaina ny fahazahoany tsirairay fahaleovantena. Afaka misafidy izy amin'ny zavatra zay ataony. Fa io ihany tsy mampahomby an'ity firenena ity. Betsaka ny fitiavantena, betsaka ny mpiantrano antrano, betsaka ny fanavakavahana. Rehefa iza izy mety, rehefa iza izy tsy mety. Raha ianao zoky be fidèle TGV tao ambany eliky ny Rajoel nifindra tao anao nifindra team tsy problème. Fa raha misy TGV hafa zany miditra prositeny probleminao.
raha ihany anareo samby nifindra samby nahita hoe tsy mahomby TGV niala tao nareo. Zay angambany no afatra farany lazaiko aminao Zokibe Fidèle tongava ao Mahajanga anao ary toano candidat anao de zay ato amin'ny ilany ato. Raha mbola mahita olona betsaka anao ano anazy tongava koa fa zahay amin'ny côté le izay tsy mety aminareo fa ho hitatsika eo fa ny fanoherana ray na ao amin'ny firaisan-kina anao na tsy amin'ny firaisan-kina anao afaka manohitra. Sotranareo nanaraka ary miangavy ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay itsara am-pahamarinana izay no nanohera koa manohitra ny tsy ara-dalàna aho ka ny fitenenanao hoe candidat tsy manana mandat anao ary officialisevanao de tsy fanaran-dalàna izay. Rehefa tsisy mandat de tokony indépendant anao na milatsaka amin'ny antoko zay misy anao ohatrany ataonay. Zay ny fanaran-dalàna. Mila manara-dalàna fa tsy hoe mikritika an'izao fitondrana zao tsika amin'ny tsy fanaran-dalàna nefa tsy anara-dalàna koa. Mila manara-dalàna tsika, mila mampianatra lesona an'izao fitondrana zao tsika. Ka zay angambany izy manan-kavaly be dehibe aho fa aleo atao tsikelikely raha mbola tsy mipetraka anareo de mbola manana ola zay nao. Aza mena lesona ny aty fa na ny team na ny SVM mbola Yoranga DJ io no nampiala anareo tam fitondrana. Dikan'izay aza mena lesona mihitsy ny zahay fa zahay tsy diso mangataka décentralisation, mangataka autonomie ho an'ny faritra tsirairay eto Madagasikara. Ka dikan'izay aza mifanome lesona eto ny lesona zay takina iampiarina mbola tsy niatra tamin'ity firenena ty. Décentralisation tena izy ny fahaleovantena na autonomie de province mbola tsy respecté ary mbola tsy nampiarina amin'ity firenena ity. Atahorana mafy nefa zahay no anavitra n'ity firenena ity. Ny magaga ny centralisme io ihany no ahindrahindra nefa fa tsy mahasoa n'ity firenena ity. Ka zay izy na manohitra aho manohitra ny tsirariny tsy ara-dalàna fa oui monsieur en tompoko rehefa tsy mifanaraka amin'ny zavatra mety de toerinay koa na de ao anatiny na de samy ao anatin'ny fanoherana aza. Ka mila mitandrina tsika na ianareo na izahay fa ho hita eo zay tena mpamadika. Ho hita eo rapitro zay tena mpamadika. Fa tia mbola tsy orange ary mbola tsy namofopofona orange na mifandray amin'ireo mpitondra orange ao an-toerana zay ny politika. Fa tsy midika zay hoe nanova maillot zao fandray eo amin'ny gouverneur miarahaba ny sasandreo zao fa tsy midika zay miova antoko zao hoe fa tsy hoe rehefa manohitra anao zany de hiady aman'olona na hifamona aman'olona. Tsy zay, ny hevitra tsy mitovy, zavatra tsy mety no tenenina fa kosa ty zavatra mandalo amin'ny firaisan-kina ty exceptionnel satria ny fanoherana ihany ny mpanohitra ihany manohitra namany. Zay zavatra zay nefa tsy mahasoa tokony ajanona zay ary ny fakafakaina ihany koa ny zavatra tena misy marina fa tsy tonga de mihinanam-bolony fotsiny mitsara ty ivelany fotsiny hoe mpamadika ty reto tsy mahay manohitra iza ny mahay manohitra iza. Mbola tsy afaka eo ty fitondrana ty ka ahoana ilazana hoe mahay manohitra anao. Na ny C11 na ny C10 samby 10 paikady daholo tsy afaka nanongotra ny ty fitondrana ty. Zany hoe mila paikady vaovao. Inona ny paikady vaovao? Raisoa ny rehetrarehetra zay iara-dia aminao. Zay mahatonga ana miteny hoe tongava ty ianareo TGV tezitra rehetrarehetra, ianareo voatsipaka rehetrarehetra iara-dia aminay anatevin-daharana ny fanoherana ahafahana manolo an'izao fitondrana zao. Zay tsisy ankoatran'izay fa raha resaka fanavakavahana sy ny resaka fanatisme tsy mipasitsika. Na tiana na tsy tiana tsy vitan'ny team samirery manala an'izao fitondrana zao. Tsy maintsy iarahan'ny malagasy rehetrarehetra na fikambanana io na antoko politika io fisokafana ihany ouverture ihany no ahafahana mandresy an'izao fitondrana izao fa tsy amin'ny alalan'ny kiantrano an-trano sy ny fanavakavahana. Rehefa diso de diso, rehefa vandana de kary. Fa tsy hoe rehefa aminareo le izy antoko hafa miditra aminareo mety fa reo antoko hafa miditra aminay aty tsy mety zay izy ka samia mitsakotsakotsika fa tsy isan'andro angambany zao anao an'izao fanazavana izao fa assumeko ny fandraisako ireo TGV zay nifindra ho prositena. Assumeko zay eo tsika mahita izy amin'ny élection tsika mitsara azy. Manana ny docteur Fabien zahay izay professeur amin'ny université izay manaraka ny
fomba fisainanay tia fampandrosoana olona afaka mifandray amin'ny rehetrarehetra olo vonina hampandroso ny tanàna Mahajanga zay no tadiavinay fa zay tsy mila olona izay tsy mahavoafita tsy mahavoafeha an'izay resaka fampandrosoana zay amin'ny ankapobeny ny olona fananao échec zay tsy mametraka azy ao ny olona mpanjaka ny échec zay tsy miaraka aminy ao zay le izy fa zahay mametraka olona zay olona afaka manana capacité azadino zay manana capacité mora toro afaka mifandray aminay anatanteraka ny vina zay kasainay apetraka amin'io renivohim-paritany io izay simba tanteraka am'izao mila atsaraina mila ampandrosoina ary vitanay io défi ataoko zay ampandrosoinay io tanàna io ary tsy mila subvention baka amin'ny foibe zany zahay mila décentralisation zahay mila autonomie zany zavatra ilainay aoka volan'ny commune ipetraka ao Mahajanga zay zavatra zay zany hotakinay zay zany zavatra mila ataotsika fampandrosoana io tanàna io nizanizy ao oampina fa ny anay aloha ataonay zay ampandresy azy zay fotsiny izy zahay tsy anaratsy anizaniza manomboka androany tsy manaratsy candidat nizaniza fa manao fomba rehetra zay hampandany hahalany ny candidat zay toananay zay ngambany no resadresaka ataotsika androany mandra-peona indray sotra tompoko